La 4G Batelma vous présente Nivava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manulchanao ni fampalalambaovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manulchanao ni fampalalambaovao. Manulchanao ni fampalalambaovao. Totosa tamin'ity androany teny fianiany any filoham-pirenena Senegalais Macky Sall. Filoham-pirenena maro no tonga nanatrika izany atoan'ny filoha Andry Rajoelina. Nanambara ny filoha Senegalais fa fotoana izao hiarah-mientana isiany fampandrosoana aty Afrika. Misy 7 izao nahazo fanonerana avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy hatreto manoloana ny fanamboaran-dalana rokady Antsinanana. Ny lafiny antota taratasy raha ny fanazavana no manany sarotra amin'ny fandoavana izany. Ny fanjakana no andray ny fanapa-kevitra mahakasika ny fifehezana ny vidin'ny solika mialohan'ny volana jona ho avy izao. Antony tsy nahitana maromaritra iraisana ny fivorian'ny mpandraraha ara-tsolika sy ny fanjakana. Mitombo ny tany malagasy autiste tato anatin'ny 5 taona. Mbola tsy misy fitaliana sy fitsaboana izany manokana aloha hatreto. Ny fanamafisana ny fandraisana antanana azy ireo no hanamavana ny fitsaboana raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ametra-pialana mialohan'ny fepitoam-piasany ny 17 aprily izao ny filoham-pirenena algériana Abdelaziz Bouteflika araka ny fampitam-baovao ny fiadidian'ny repoblika any an-toerana. Ny tsy fankasitrahany vahoaka maro anisa azy intsony no antony izany. Ny adidin'ireo avetrany ary. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika Manasamara anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny vaovao dia totosa tamin'ity androany ity ny fianiana ny filoham-pirenena Senegalais Macky Sall. Filoham-pirenena maro no tonga nanatrika izany arisan'izany ny filoha Andry Rajoelina. Nanambara ny filoha Senegalais fa fotoana izao hiarah-mientana isiany fampandrosoana aty Afrika. Fanani. No tanteran'androany fa 2 aprily tao amin'ny Centre Expo dia Miando, Senegal ny fianianan'ny filoha Senegalais Macky Sall notrony ireo filoham-panjakana sy gouvernemanta avy amina firenena 17. Ankoatra ireo, isan'ny nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny filohan'ny BAD. Fankasitrahan'ireo firenena namany no nanamboan'ny filoham-pirenena Macky Sall ny fandraisam-pitenenany ny amin'ny fifanohanana sy ny firalahinana sy eo amin'ny tsirairay. Tsy adinony ihany koa no nisaotra ireo olom-pirenena nanavao indray ny fitokisany amin'ity filoha ity. Izay nanosika azy hanome ny heriny rehetra ho an'ny firenena. Ny toa tamin'ny fanaovana jiritodika ireo zavabita toa ny fotodrafitrasa, ny fampitomboana ny tany fahazahoana herinaratra, ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana ny fandraisam-pitenenana. Ny ho avy mamirapiratra ho an'ny tanora, anatin'izany ny fampianarana sy ny fampananana asa, ny miralenta eo amin'ny lahy ny vavy, ny fahasalamana ny reny sy ny zaza, ireo no isan'ny laharam-pamehana manomboketo raha ny inambarany. Nanoloana ireo filoham-pirenena maro tonga nanome voninahitra ity fotoana ity, nanambara ny filoha Macky Sall fa fotoana izao ampimbolana ny hery, ifanohanana hananana firenena mandroso. Fotoana ihany koa hifanakaikezana ny mpitondra sy ny vahoaka entina, hananana ny fomba fijery iraisana, ny fampandrosoana ny firenena ho hiatrany ny fanazavany. Eo am-pelantanantsika ny herintsika rehetra ahafahana manatratra izany tanjona izany hoy ny filoha Macky Sall. Taorian'ity fotoana ity, isan'ny lanonana lehibe miandry ireo olom-panjakana nasaina manokana any Senegal ny fanamarena ny fetim-pirenena ny 7 taona nahazo ny Senegal ny fahaleovantena izay ho tanterahana ny 4 aprily izao.
fa tonga ny alady teo ireo bulletin tokana modely ampianarana ny olo-pirenena manerana ny nosy amin'ny fifidianana solomavimboaka ho avy izao amparitaka amin'ny fiarahamonim-pirenena miantsehatra izany izy ireo anateterahana sy anentanana ny olo-pirenena Henri Ny alady lasa teo no tonga teto an-tanindrazana ireo bulletin tokana hampiofanana ny mpifidy manerana ny nosy. Miisa 7,900 ireo bulletin tokana tonga ireo izay aparitaka manerana ny nosy amin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo sampany amin'ny andraikitra ny fampiofanana ny mpifidy. Ankilany, tsy ireo fiarahamonim-pirenena rehetra no azo izany, fa ireo izay misehatra amin'ny fanabeazana ara-pifidianana ary nazy fankatoavana sy fanekena, avy ao anivony vaomera mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana. Ankoatra ny bulletin tokana izay, misy ihany koa ireo fitaovana hafa. Misy bulletin tokana zany izy ireo anaovana fanofanana, dia misy ihany koa ny fitanana an-tsoratra ary misy le ataontsika hoe fiche d'inventaire izay ho ampiasaina eo anivon'ny SRMV. Ireo zany ataontsika hoe tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy koa memo. Io memo io dia karazana famitinana ny andraikitry ny mpiantsehatra ao anatin'ny birao fandatsaham-bato tsirairay avy zany. Ohatra ataontsika hoe ny filohan'ny birao mpifidianana dia misy famitinana ny andraikiny. Ohatr'izay koa ny filohan'hevitra, ny assesseur ary ny mpitantsoratra. Ireo zany dia misy an'izay fitaovana izay ho zaraina mandritra an'io fanofanana io. Aorian'ny ty fahatongavan'ny bulletin tokana entina amin'ny fampianarana ny mpifidy izao, ho tonga ihany koa ny bulletin tokana homena ireo kandida manerana ny nosy, hanaovan'izy ireo fanentanana amin'ny mpifidy azy. Tsy ho hita ao anatin'izany kosa ny famantarana manokana amin'ny bulletin tokana tena izy ampiasaina amin'ny fifidianana mba hisoroana amin'ny osika. Aorianany fahatongavan'izay fitaovan'izay zany dia ho tonga koa ny bulletin tokana spécimen izay omena ny kandida sy ny mpombazy. Isy 500 isaky ny kandida no omena an'izy ireo. Misy ny sarin'ny kandida ary mitovy tsisy valaka amin'ilay ho ampiasaintsika amin'ny fotoana ny fifidianana zany ireo omena ny kandida ireo any amin'ny tapatapaky ny volana aprily any no tonga izy io. Ary fa tsy misy kosa an'ireo le ataontsika hoe mesure de sécurité, zany hoe tsy tena mitovy tanteraka amin'ilay ho ampiasaina any amin'ny birao fandatsaham-bato zany izy ireo, fa ny endriny dia mitovy. Fa ireo mesure de sécurité rehetra dia tsy ao anatin'io bulletin ho aparitaka omena ny kandida ahafahany fampielezan-kevitra io. Ratsaivina, feran'ny didim-panjakana nomboka ny alatsinainy fa 4 ny volana May amin'ny 9 maraina, izay tsy farany raha tsy ny asabotsy fa 15 ny volana May amin'ny 12 alina ny fotoan'ny fampielezan-kevitra amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Izany hoe ny hetsika rehetra sy ny fomba rehetra hitaomana sy andresena latra ny mpifidy handatsabaty ho an'ny kandida iray. Fananatotosa fampiofanana ho an'ireo mpikambana anatin'ny antoko politika MMM any Betsiboka teo anivon'ny antoko ny herinandro lasa teo. Entina ho fanamafisam-pahalalana ny mpikambana eo amin'ny lafin'ny politika ny tanjona tamin'izany raha ny fanazavana azo ny antarandriana. Ampiakarina amin'ny ambombony kokoa ny fahaiza-manao ara-politika ny tanora amin'ny faritra Betsiboka atao Maheva tanàna. Antony iray lehibe nanatontsana fampiofanana atao anatin'ny 3 andro ho an'ireo mpikambana anatin'ny antoko malagasy miara-miainga any amin'iny faritra iny. Hery lehibe ho anay tanora atao anatin'ny antoko ny nahazo ny fiofanana. Tena zava-dehibe ho anay izy satria afahana mafantatra zava-dehibe dehibe raha tsy ilaza fotsiny isika eo amin'ny fitantanana ny firenena. Mikatroka misa 80 avy amin'ny ankolafo politika samihafa sy firaisamonim-pirenena no nahazo tombotsoa tamin'ny fiofanana. Lohahevitra telo no nijerena tamin'izany tahaky ny fomba fandrafetana ny vinam-piarahamonina sy ny kasika ny fifidianana. Ny fananana foto-kevitra politika mazava, ny fijoroana amin'izany ary ny fananana ny etika politika no teboka lehibe nambaran'ny mpampiofana ho zava-dehibe. Dingana voalohany no vita fa hitohy ity fampiofanana ity raha ny fanazavana hatrany. Sazy miatra eritoana tranomaizina izay nivokatry ny didy nivoaka tao aorianan'ny fotoam-pitsarany rakotonena tamin'ity androany ity fikasana anangana fanjakana anatin'ny fanjakana moa ny ampangana azy tamin'ny izany Michela Ronaldo.
Nivoaka androany ny didim-pitsarany Petra Koutiniaina, filohan'ny délégationa manokana teo aloha tao Fianaratsoa, filoha nasionaly ny antoko-tambatra ary mpitarika ny hetsika ao amin'ny fanondrenana ifotony. Sazy miatra heritaona an-tranomaizina, ratsehivina fanohitoinana ny fiandrianam-pirenena, fikasana anangana fanjakana ao anatin'ny fanjakana, ireo no ny ampangana azy. Ratsehivina dia tsy nahazo olona ny hetsika notarihany tetsy Analakely saingy nanakorontana ny filaminana amin'ny ankapobeny ary nitarika ny olona ifankahala. Efa nandritry ny 5 volana no nitazomina any am-ponja Vonjimaika teny Antanimora ity farany. Raha ny fanadinana natao dia tsy nanaraka ny lalàna misy eto Madagasikara i Petra Koutiniaina momba ny maha-repoblika tokana ny tanin'i Madagasikara. Tsy nanaraka ny lalàna na eo aza ny fahalalàna amin'ny teny sy ny fandalàna ny demokrasia. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miisa 7 ireo nahazo fanonerana avy amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy hatreto manoloana ny fanamboaran-dalana rokady Antsinanana. Ny lafiny antota taratasy raha ny fanazavana no manano sarotra ny fandoavana izany. Miantarandriana. Lalana rokady Antsinanana, fampifandraisana Antananarivo renivohitra avaratra Antsinanana. Mirefy 423 kilometatra raha tokany taona 220 no voalaza ho fahavitan'ity lalana rokady Antsinanana ity. Amin'izao fotoana izao hoe fahita mivaingana amin'ny firosy ny asa. Ao anatin'ny fijerena manokana ireo mponina voakasika ny fanamboarana ny tompon'andraikitra ankehitriny ary rehefa mandeha ny fandoavana ireo onitra ireo tsy maintsy nesorana tamin'ny toerana. Hatreto miisa 7 araka ny fampitam-baovao teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ny sitraka izay onitra izay. Na izany aza miteraka olana amin'ny fandoavana izany raha ny fanazavana ny tsy fahafantaran'ireo mponina ny taratasy ilaina amin'ny fangatahana onitra. Antony iray miteraka ny faharetan'ny fotoana andoavana izany. Betsaka ihany koa ireo tsy manaiky ny andony saran'ny famindranana ny droit de mutation araka ny fanadihadiana. Nisy manoloana io ny fangatahana teo anivon'ny filan-kevitra ny minisitra ny amin'ny anafoanana ny saran'ny mutation ho an'ireo nesorina tamin'ny tany noho ny fanatanterahana ny tetikasa. Fanatsarana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra no isan'ny tanjona amin'ity tetikasa ity raha tsy haivina. Ankoatra ny lalana, tafiditra anatin'ny fanamboarana ihany koa ny tetezana, ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny maro hafa. Isan'ny namatsy vola tamin'ny fanatanterahana izany ny AFD na ny Agence Française de Développement, ny Banque Européenne de l'Investissement, Union Européenne ary ny fanjakana malagasy. Fa raha toka ny ato tato anatin'ny fotoana maro noverina indray ny fanotofana ny ampahatany amin'ny fahariana andrano-tapahana raha ny fanazavana ireo mponina amin'ny andro alina no misy izay fanotofana izay. Michela Ranarjo. Tany mirefy 3 hektara amin'ny fahariana andrano-tapahana no misy manototra raha ny fanazavana mponina eny an-toerana. Taratasy avy amin'ny komina Fitrohafina no fahazon-dalàna nanan'ireo mpanototra raha toka eo amin'ny komina andrano-tapahana Maibahoaka Talatamaty no misy izany. Misy eto amin'ity fokotany Maibahoaka ity zany komina Talatamaty dia izay zany nanajary an'ity tany ity namboly vary, misy fiompiana trondronay eo efa aman-taona maro dia izao zany misy karana manototra ilay taninay. Dia io karana io manototra an'ilay tany amin'ny alina dia mandeha be mihitsy ilay izy. Dia izay zany mba mangataka anareo mpitondra fanjakana mba hidina ety amin'ny faritra Maibahoaka komina Talatamaty mba hanara-maso ndraindraikitra amin'ilay izy fa ilay fanotorana tena mandeha be mihitsy dia tototra daholo ny taninay. Raha nanotofany an'io toerana io dia fananao izy heritaona dia nijanona kely izay dia vao herinandro izao no nanotofany an'io. Nanaovany an'ny taratasin'io tany io zany tany amin'ny fokontany Fitrofana zareo no nanao anazy. Nefa ny tany le toerana eto Maibahoaka ny dinganiny mihitsy zany ny teto amin'ny fokontany Maibahoaka ny tena marina. Ary rehefa nisy fotoana ny fanazavany tonga tetỳ toerana zareo ny ray andro dia ny fanazava teo zay tsisy resaka mihitsy ny nametaka borina zareo, tsisy fiantsoanan'ilay olona mamboly amin'ilay toerana mihitsy fa tonga dia zareo fotsiny tonga dia nametaka borina tena. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny Apipa dia efa misy ny fitsirian'ny polisy de Remblé, tsy miova ny lalàna, miankina amin'ny drafim-panajariana ny fahafahana manototra tany. Hitana fa tsy ny Apipa mihitsy no manome autorisation de Remblé fa misy commission zany atao hoe commission de Remblé dia io no mametra hoe azo tofana na tsy azo tofana ny zone anankiray. Tsy mitsahatra zany ny misy le atao hoe police de Remblé, tsy mitsahatra io manara-maso an'ireny toerana izay manao
matoa matsy atao amin'ny andro alina l izy a dia zavatra tsy ara-dalàna zany efa miesaka zany ny fanjakana amin'izao fotoana izao a manenjika an'ireny drafim-panajariana zany a ny plan d'urbanisme dia tsy natao amin'ny zona kely ana fa zona kely izay misy an'le tranon'olona eo fa tena mandrakotra ny zona angeda be mihitsy le izy dia ny fikambanany ireny fitambarany ireny a no avoaka ao amin'le plan d'urbanisme dia zay mamaritra hoe zao ny fanarindrano amin'ity a zao ny fandanty a ry azo tofana ry tsy azo tofana ry asiana bazin. Raha ny fantatra ny 7 Desambra 2024 no nangataka titry ireo voalaza fa mpanototra ireo ary eny mbola natao rin'izay izany hoe ny 13 Jona 2024 no nivoaka izany. Nisy ny fanotofana ary ny ato no tsy fahazon-dalana ary izao mitoy izao indray. Andrasana araka izany ny toy ny tira raha ity. Fa mitaky ny anokafana fanadadiana lalina sy ny tsy mitalina momba ny famarotana ny vila Elizabeth sy ny zaridaina Tanarena ny mpiasan'ny sampandrarany fananantany. Tsy tokony misy afamaina avokoa ny tompon'antoka rehetra amin'ny tira raha ety raha ny fanazavana azo. Ivresha. Mbola tsy nivaly ny fitakin'ny sendika sy ny mpiasan'ny sampandrarany fananantany taorian'ny fanambarana nataon'izy ireo ny fa 17 Martsa lasa teo. Izay milaza mazava ny tokony hitohizany fanadiadiana momba ny famarotana ny vila Elizabeth sy ny zaridaina ny Taninarenina. Mitaky ny fitsarana nokatra fanadiadiana araka ny fahamarinana sy ny tsy fitanilana na ny traitement égalitaire manoloan'io ny syndicat ny ingénieur de service topographique sy ny inspecteur de domaine eo anivon'ny sampandrarany fananantany. Raha iverenana talesy mpiasam-panjakana 4 nanatanteraka abaiko avy amin'ny lehibeny no voasaringotra tamin'izany taorian'ny fanadiadiana nataon'ny pakina ny pôle anticorruption ny 14 ny volana Martsa lasa teo. Tsy nisy didy fampisamborana sy fanokafana fanadiadiana lalina ny momba ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony sy ireo tompon'antoka tamin'izany ho ny fanazavana. 27 ora arak'izany no nomen'izy ireo ny fitsarana handraisana fepetra aingana manoloan'io saingy misokatra amin'ny fifampiresahana ny sendika hamahana ny olana anatin'ny fotoana fohy. Fanatoboka androany teny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny sehatra ifanakalozan-kevitra. Sehatra maro moa ny tonga nandray anjara tamin'ny zany. Ivresaratra. Mpisehatra amin'ny tontolo ny fampianarana avy amin'ny lafivalon'ny nosy no tonga nandray anjara tamin'ny sehatra ifanakalozan-kevitra no tanteraha amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ny amoahana fe-kevitra iraisana hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny ankapobeny no tanjona hoy ny fanazavana. Ny fe-kevitra zay ho raisina eto zany zay ho tapaka ny rehetra eto amin'ny ariva dia fe-kevitra ihany zay tsy fanapaha-kevitra fa afahana manao karazana hoe nouveau départ ka afahan'ny mpampianatra rehetra sy ny mpikaroka rehetra zany hanomana ny hoavy metimety kokoa satria ao anatin'ny fanovana isika izao dia misy zany ny fanovana fomba fiasa ary ihany koa fanovana fomba fijery ary ny rehetra zany eto dia samy ataoko hoe membre n'io syndicat io manerana ny Madagasikara. Isan'ny teboka nitarika savorivory teny anivony anjery manontolo hatray no voaboasana nandritra izany ny olana ny vatsim-pianarana sy ny fandoavana karaha-mampiasa sosikevitra narosony hanafoanana ny elanelana eo amin'ny ministera-pia ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpianatra hamana ny olana anatin'ny fitoniana. Tafiditra anatin'ny fampandraisana ndraikitra ny rehetra hikatsahana ny tombontsoa ambonana ihany koa izany raha ny fanazavana ho taterina miandalana eto amin'ny koltivy hatrany ny fenkevitra tapaka mandritra izany. Fa isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia ny fanjakana no andray fanapa-kevitra mahakasika ny fifehezana ny vidin-tsoloka mialohan'ny volana jona ho avy izao. Antony tsy nahitana maromaro sy iraisana ny fivorian'ireo mpandrara ara-tsoloka sy ny fanjakana. Mampiona Rikotorsa. Raisy ny fanjakana an-tanana tanteraka manomboka eto ny fandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny famaritana ny vidin-tsoloka izay tsy maintsy hivoaka mialohan'ny volana jona izao. Izany no natao vokatry ny tsy fisiana maromaritra iraisana teo amin'ny samy mpandrara ara-tsoloka taorian'ny fivoriana ny arana tamin'izy ireo mikasika ny tolo-kevitra nomeny fanjakana raha ny fanazavana. Misy koa ilay comité ad hoc. Ny comité ad hoc io dia tokony mijery ny fandaminana sy ny fanampiana ara-bola amin'ilay fametrahana amin'ity rafitra structure taritaire vaovao ity.
io comité ad hoc io ny asan'io comité ad hoc io zany dia mbola mitohy a satria izy io a no hijery a an'ireny proposition isan-karazany a momba ny ara-bola ireny dia ny zavatra efa nitenenina tao amin'ilay protocole d'accord moa dia hoe alohan'ny voalohany volana jona no apetraka io structure tarifaire vaovao io ka amin'izao tsy fisiany marimaritra iraisana amin'ireo mpandraharaha sasasasany ireo indrindra reo mihitsy le opérateur pétrolier a dia andray andraikiny zany ny fanjakana sady fanjakana zany nanao miaka ny décision a momba n'io structure tarifaire io a alohan'ny voalohany volana jona. Tanjona napetraky ny fitondrana ny ametraka vidintsoloka mora hitsinjovana ny mpanjifa sy ny tombotsoa ny mpandraharaha ary ny fanjakana. Eo ihany koa ny fifehezana ny fiovaovà ny vidintsoloka. Dia ireo tokotelo ireo zany tsy maintsy sehantsika amin'ity momba ny structure tarifaire ity dia hitatrareo zany fa tsy nisokatra tsy mihetsika mihitsy ny vidintsoloka mandraminy androany amin'ity volana avril ity dia tsy mihetsika koa ny vidintsoloka fa io vidintsoloka io araky ny structure tarifaire ankehitriny dia isam-bolana zany tsika no miteny hoe hetsika sa tsy hetsika io vidintsoloka io hidina sa hiakatra sa hijanona io vidintsoloka io dia moa ny volana april zany dia tsy mihetsika io. Isan'ny hatao laram-pahamena ihany koa ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny solika eto Madagasikara raha ny nambaratra ny fampitomboana ny tobo famantsiana solika izay mbola ahitana fahabangana amin'ny distrika misa 7. Ankoatr'izay, eo ihany koa ny fampitaovana ireo efa mijoro hanaraka ny toetry ny andro. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavastra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny zon'ny ankizy tsy mbola voahaja eny anivon'ny orinasa samihafa. Eo ihany koa ny fanamarihana ny andron'ny zandary tamin'ity androany ity. Rehefa avy eo. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba samba cha. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, salalo tazamya namnas. Je tika diabète. Bonjour. Kifener efa mampihetsi-po. Kifener ny fotoana mamy. Kifener efa mandona. Kifener efa misosa be. Kifener efa mafy. Kifener ny mizary. Kifener efa malagasy. Kifener efa maharitra. Kifener ikif efa misy eto Madagasikara ny finday intelligent 4G amin'ny vidiny 79 000 ariary monja. Tonga avangana eny amin'ny Telma Shop akaiky anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Sardine trésor, sardine maty mety be miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor, qualité-nazy ao tsara, riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor.
amin'ilay tiako be. araka nity atsika teo hoe ny seconde chance izay indray noronan-tsara raha antsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia latsaky ny 500 ny fampanajana ny zon'ny mpiasa sy ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara hoy ireo vovonana sindikaly misehatra amin'ny zany. Tokony hatevenina ny ezaka hoy ny mpampiasa izay nanaovana fanadihadiana. Fezora Valy. Tsy mbola isan'ny laharam-pahamehana izay ny fahitan'ny sandikaly mpiasa ny fiahinana ny lafiny ara-tsosialy sy ny fanajana ny zon'ny mpiasa amin'ny ankapobeny eto amintsika. Tsy mahatratra ny antonony izany raha tombanana amin'ny salanisa hoy izy ireo, izany hoe latsaka ny 500. Isan'ireo teboka voaresaka amin'izany ny karama farany ambany eto amintsika izay mbola manasikajy ny firenena ho tena mahantra. Karama farany ambany io raha io tsy resantsika kely io zao ny zo anankiray goavana indrindra. I Madagasikara nefa manaiky an'le hoe raha ohatra ka latsaky ny ray faingo valo ataontsika hoe $10 ny miditra ho amin'ny olona anankiray tokotran'ray isan'andro dia isan'ny tena maninona izy mantra indrindra eran-tany dia kôtio zany ny atsika latsaky ny $2 ny raha ao anatin'ny 30 andro zany dia $60 ny dollar anankiray $503 dia araivosika tsara fa nefa ny farany ambanitsika amin'izao $4 sy $4.9 sy ray hetsy nefa ny farany ambanin'ny dollar efa 2 hetsy mahery zany hoe tsy voahaja ny zo izay fotsiny zo anankiray izay tsy voahaja ny zo ny mpiasa eto Madagasikara. Ankilany na misy aza ny tsy fahatombanana tokony ezaka ny rehetra amin'ny fampanajana ny zon'ny mpiasa sy ny fiahinana ara-tsosialy azy ireo hoy ny mpampiasa nanaovana fanadihadiana. Indray amin'ny ankapobeny betsaka nefa miezaka eto Madagasikara manaraka an'izay lalàna izany fa misy ihany koa nefany no mbola reny hitantsika amin'ny fahitalavitra sy ny vaovao isan-karazany ireny mitaraina mpiasa migrevy mpiasa satria tsy voahaja le zo hoe mba tokony anaran-dalàna daholo satria matoa ny olona miasa zany dia manana zo izy amin'ny mampiasa azy ny mpampiasa koa zany tokony hampiatra an'izay zo izay araka ny lalàna. Ny lalàna misy eto Madagasikara dia ny mpiasa rehetra tokony afilehany amin'ny KNAPS sy OST dia manaja ny zo an'ny mpiasa araka ny tenenina teo hoe raha ohatra ka hoe miteraka amin'ny mpiasa dia manana zo ny vehivavy mampinono manana zo ny vehivavy miteraka. Antoka ny fampandrosoana ny orinasa ary mitarika amin'ny fandrosoana raha toe-karen'ny firenena iray ny fiahiana araka ny tokony ho izy ny mpiasa izay tokony homendanja raha ny fanazavana. Atao anatin'ny 2 andro no hatanterahana atrikasa fametrahana paikady anaovana adisisika mikasika ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa araka ny vina sindikaly napetraka izy ireo. Isan'ny fitondrana ireo tompony andraikitra eo anivon'ny sandika ny tsokevitra any amin'ireo antoko politika manana kandida solombavam-bahoaka mikasika ny vina sindikaly izay hatrany. Ilaiko syndicaliste ianao! Ilaiko syndicaliste ianao! Fa teboka maro amin'ny zon'ny ankizy ny tsy mbola voahaja eny anivon'ny orinasa samihafa eto amintsika. Betsaka ny ezaka tokony ho atao. Antony ilaina fanentanana sy famporisihana ireo orinasa hoy ny UNICEF. Fizora Faletra. Teboka maro amin'ireo zo fototra miisa 5 izay tokony hananany zaza iray voarakitra ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny zaza no tsy mbola voahaja eto amintsika indrindra ny anivon'ny orinasa samihafa. Ilaina araka izany ny fiaramiasa sy fanentanana ny orinasa malagasy ahatonga azy ireo handray andraikitra eo anivon'ny sindika ny indostria malagasy izay naneho ny fahavononany amin'izany fampanajana ny zon'ny ankizy eo anivon'ny orinasa izany. Principe izy ohatran'ny lazainy ny sotenan'ny UNICEF teo hoe marina fa indraindray mety misy mampiasa ankizy fa sur le principe zany ny orinasa izay membre ny SIM dia anaja zany zon'ny ankizy zany. Mety misy orinasa izay tsy membre ny SIM mety tsy malaza iny zay moa samy mandry anjara an'izy fa ny zavatra assurenay indrindra amboalohany ny membre ny SIM rehetra hoe anaja n'io fepetra io ary rehefa avy eo hitarinay amin'ny orinasa rehetra eto Madagasikara. Tolo-kevitra nomen'ny UNICEF ny SIM ny ampititra ny fiarovana ny zon'ny ankizy ao anatin'ny etikan'izy ireo. Ny UNICEF izay anampy ny mpampiasa ihany koa amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy. Aujourd'hui ce partenariat permettra au SIM et à l'UNICEF
Nifanaraka tamin'ny SIM ny UNICEF fa hanome fiofanana mifandraika amin'ny filan'ny orinasa ho an'ireo mpampiasa ho fanajana ny zon'ny ankizy. Andraikitra amin'ny fampahafantarana ny vahoaka malagasy sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izahay mikasika ny ezaka ataon'ny orinasa amin'ny fampanajana ny fitsipika mitondra ny zon'ny ankizy eo anivon'ny orinasa na ny principe directeur sur le droit de l'enfant et les entreprises. Des entreprises malgaches pour respecter le droit de l'enfant. Sofototra 10 ratsy-hivina ao anatin'ny fizozaza na ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny zaza. Miisa 450 ny andininy ao anatin'io fifanarahana io. Teboka miisa 10 kosa no anjara raikitry ny orinasa amin'ny fampanajana izany. Manana anjara toerana lehibe ao anatin'izany ny fiarovana ny ankizy, indrindra ireo tena sahirany, ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona sy ny fanomezana asa mendrika ho an'ny ray aman-dreny na mpiantoka ny ankizy. Nisy androany ny fifanaovana sy ny mpiara-miasa teo amin'ny SIM sy ny UNICEF mikasika ny fampanajana ny zon'ny ankizy eny anivon'ny orinasa. Fampitombo kosa ny tany malagasy autiste tato anatin'ny 5 taona. Mbola tsy misy ny fitiliana sy fitsaboana izany manokana aloha hatreto. Ny fanamafisana ny fandraisana an-tanana azy ireo no hanamevanana ny fitsaboana raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Raha isan'ny jaton'nyponiny eto Madagasikara ny fantatra fa autiste araka ny antotanisa farany. Ny fikorontanan'ny fitenenana, ny toetra sy ny fihetsika miverimberina no endrika telo isehoany izany. Fizahana sy fitiliana maro ankilany no tsy maintsy arahina hafahana mamaritra izany raha ny fanadihadiana. Tsy maintsy manampahaizana farafahakeliny 5 no manao an'ilay fitiliana. Eo ny neurologue, eo ny pédopsychiatre, eo ny psychologue, eo ny psychomotricien, dia eo ihany koa zany ny ataontsika hoe eo amin'ny comportement général. Dia misy koa ny neurologue, ireo zany manao bilan tsirairay dia manambatra izay vao miteny hoe autiste marina ity olona ity. Eto Madagasikara nefa ireo zavatra ny teneniko ireo tena mbola vitsy. Entina mandramaty ny aretina autisme, tsy misy fitsaboana sy fitiliana manokan'izany. Ny fanamafisana ny fandraisana an-tanana azy ireo no ahafahana manamaivana ny fitsaboana hoy ny fanazavana. Mampiditra ny sakafo ao anatin'ny sotro, mitondra azy any ambava, miverina indray izay fandrony, izany zavatra izany izay nataony hoe enchaînement, izany zavatra izany sarotra be amin'ny zaza autiste. Dia ohatran'izay koa ohatra hoe ilay any am-pianarana izao efa mianatra izy fa tsy maharaka ny ankizy, dia izay indray natao hoe soutien scolaire. Zaza telo no fantatra fa autiste ho an'ity iray mpianakaviany ity, taorian'ny fizahana nataony manam-pahaizana vahiny. Mananisarotra ny fitazaina azy ireo no ny antony maro saingy misy ny fepetra farafakely ny takiny. Manimba zavatra be ry zareo dia tsy dia misy zavatra firy ao an-trano. Fanafody satria mola izy caractère état normal ho an'ny zareo. Za tsy dia nakany amin'ny dokotera nitady fanafody fa magnesium sy calcium no ilaindreo zaza ireo. Ny fanampina ny mpanome-tohana indrindra lafo ny fanabeazana, ny fampafantarana ny daholobe ny momba izany sy ny fanantonana ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony no isany atao laharam-pamena mandritra ity herinandro ho fanentanana hiadiana amin'ny autisme eto Madagasikara ity. Tsy ahivina trano fa tsy aretina ny autisme fa toetena misy amin'olona iray ary tsy mitovy ny toetry ny olona autiste sy ny fitrangan'ny autisme amin'olona tsirairay avy. Mialohan'ny 7 taona ny zaza matetika no mipoitra ireo soritra amantarana azy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny fanadiovana ny kolikoly eo anivon'ny sehatry ny gendarmerie pirenena sy ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana anisan'ny asa goavana miandry ny zandary. Izany no ilaina fanamafisana hoy ny tompony andraikitra nandritra ny fanamarena ny andron'ny zandary tamin'ity androany ity. Mampiona rakotorsa. Isan'ny sehatra isehoan'ny endrika kolikoly matetika ny asa fitandrona filaminana. Endrika izay tsy maintsy averina amin'ny laona, diovina, ahafahana mamerina ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny mahatandroka ary ny vozona ireo gendarmerie pirenena araka ny nambarany sekretera-mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena nandritra ny lanonana fankalazana ny andron'ny zandary. Tsy fety fankalazana fotsiny ny atao amin'ny 3 aprily ity fa ezahana hitondra vokatra tsara ho amin'ny avy eo amin'ny fantanterahana ny asa eo amin'ny fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena. Ko amin'ity 2 aprily ity dia ampatsiahivina indray ny antopisian'ny gendarmerie pirenena fa tsy araky ny ilay voalaza na amin'ny serasera eo na amin'ny tsy manoteny frantsay hoe réseaux sociaux hoe zany zandary zany dia voalohany amin'ny kolikoly
zandary zany dia voalohany amin'ny faisina tsikombakomba amin'ny jiola zany zandary zany dia mpamoritra vahoaka sy ny demokrasia na niendrika hafa ilazana izany koa songadina eto fa ny zandarmaria dia lohalarana amin'ny fiatrehana ny didy ho an'ny tanindrazana. Andro ny faharoa ny volana aprily, andron'olomasina Sainte Geneviève, mpiaro ny zandary araka ny finoana izay nilovana tamin'ny Frantsay. Andro natokana ho an'ny zandary sy ny asany araka izany io andro io. Tsaroana manokana ao anatin'izany ihany koa nefa ny nandraisana ny malagasy ny fibaikoana voalohany ho an'ny zandary tamin'ny alalan'ny Général Ratsimandrava tamin'ny 2 aprily 1779. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia ametra-pialana mialohan'ny fotoam-piasany ny 20 aprily izao ny filoham-pirenena algérienne Abdelaziz Bouteflika araka ny fampitam-baovao ny fiadidin'ny Repoblika any an-toerana. Ny tsy fankasitrahany vahoaka maro anisa azy intsony no antony izany. Fanadina. Rehefa nandray ny fahefana ny taona 1970 i Abdelaziz Bouteflika nahavilom-bola ny vahoaka algérienne ny fampanantenana sy ny programanasany indrindra taoriny ny ady an-trano Antonany maro izay ny fanandrinan'ireo silamo sy ny tafika. Mahery ny 5 alina sira etsy ireo namony eny tamin'izany. Ny voaka-pandresy nanoloana ireo kandida mpifanandrina tamin'ny tenany na nisy aza ny fionandeha fa nisy ny alabato sy ny osika goavana. Fotoana izao ampitsarana ny fanimbana sy ny famonoana. Efa mahatsapa ny ankamaroan'ny vahoaka algérienne fa ampy izay vita izay rotika ny firenena. Olony fampihavanana sy ny fihavanana no nandraisan'ny maro azy taoriny izay fanio-kevitry Abdelaziz izay. Ny voaka-pandresy indray ny tenany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2020 ka isan'ny tetikasany ny famelana ireo mpino silamo izay mbola tao anatin'ny atezerana sy ny valifaty. Izay toe-tsaina tia mandala ny fihavanana izay no nahatonga ireo firenendehibe ifanerasera taminy. Ahafahany mampifondrona ny hery na itsiny ny lalam-pandrinana algérienne ka nahazony mora foana ny toerana mahafiloham-pirenena azy teo amin'ny manda fahatelo. Tamin'izay fotoana izay nisy ireo vahoaka tsy faly saingy vitsy anisa tsy nanana hery matanjaka ihany koa ny avy amin'ny fondron'ny mpanohitra. Ny aratsy anefa ny toe-pahasalamany voan'ny AVC ny tenany ny taona 320 nefa tsy nahasakana azy ho lany fa-efatra indray izany ny taona 420. Nanomboka teo mahalana ny fisehoany imasom-bahoaka. Firenena izay anjakan'ny kolikoly ny tsy fahaiza mitantana ary olona maro tsy anasa izay no niainan'ny vahoaka hatr'izay etsy ankilany mbola nanambara ny 10 febroary teo ny tenany fa hirotsaka ho fidiana indray amin'ny manda fahadimy. Teo ny nitrotra ny vahoaka maro anisa nidina an-dalambe ny lanja sora-baventy. Ampy izay. Fihetsiketsehana izay nahazolona be indrindra tato anatin'ny 20 taona mahery. Tsy tohitra ny herim-bahoaka nanomboka teo ka izao ny afara tamin'ny fametra-pialany mialohan'ny 20 aprily izao. Alohan'ny sarana dia verina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Totosa tamin'ity androany ity ny fianianan'ny filoham-pirenena Senegalais Macky Sall. Filoham-pirenena maro no tonga nanatrika izany harisan'izany ny filoha Andry Rajoelina. Nanambara ny filoha Senegalais fa fotoana izao hiara-mientana isin'ny fampandrosoana aty Afrika. Miisa 7 ireo nahazo fanonerana avy any ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-pinerana ary ny asa vaventy hatreto manoloana ny fanamboaran-dalana rokady Antsinanana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Soranao nanaraka izany. Soava tsara do.
Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zavy aminazy zitsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.